Tetika Nomaniko. Tantara no soratan'ny Haji, Olalaoviny, Tongona Rajoelina, Silvia, Fiderana, Naya ary Tainanantenaina. Nandray feo Rivo Razaka Sala sy Xavin'Orandry Anatenaina. Nanaty tosa Safidy Tainjanahary. Masina milavalo ianareo avy any amin'ny tendrombohitra 12 miantso anareo akatonga fa manadrika izao fotoana izao fa mila anareo eto tsy misy miafina aminareo ny zavatra tiana iambaraka lazao anay tokony ataonay vita rehetra ity izay mifetsona ny masina manatondry eto akaiky eto dia avelaro ny lambahoany ary ipetrao. Fa mbola hoe langariny eny vao vita fa ohatra matahotra. Aza matahotra indry fa tsy hanao inona indry izany masina zanako any Andry sady fangatana fiarovana ho Andry no ataontsika eto fa tsy inona tsy akory ka alao lavitra nakany tahotra. Fiarovana ho ahoana ary neny maninona nangatanao an'izany? Aza taitra indry fa ny masina anao maly an'izany ary aleo amin'izay atomboka ny dingana manaraka fa vao ny antso fotsiny any aretsy ny vita teo ary eto amin'izay iny labozeny amin'ny tanandry iny dia akipio ny maso fa iseo amindry amin'izay ny masina. Fa inona daholo izany ry neny tena aleo amin'izao foana ka? Iankaly aza manao se matezitra ny masina ianao ary akipio amin'izay ho any maso fa sao dia voasazy eto tsika mianaka. Sivoka. Ao ary atombohy fa efa mikipy mino fa efa ianareo ry masina izay koa efa vonona ka aseho ianay ny tokony atao manaraka masina hozy. Ay, ka efa manao ny eny ato sao dia mbola tokony verina any amin'ny dokotera ihany mantsitsika ry neny Efa tsy maninona intsony re anako. Ny vatako fotsiny reko manako-tsako fa zaho efa sitrana vao nahazo an'ilay fanafody. Andray, sitrana ve ianao dia mbola andray manaintaina amin'ny vatana ihany ry neny Tsy maninona intsony otra izao ny ilaiko. Otra? Dia aiza koa ny anao an'izany ka? Hitanao, misy ramatoa lehibe izay ery atapoka voana avaratry ny tanànantsika ery dia eny any andeha. Ry neny sao dia mba mpitaiza olona tsy azo antoka kosa aloha izany fantatrao nga izany olona izany ka? Tsy mpitaiza arak'ilay ao an-tsainao izany ary diso fantatro loatra satria mbola kely dia efa nitezaindreninay fomba gasigasy. Ay vare. Teroviana izany neny no andeha eny ka sao dia mba tokony hiaraka eny tokoa mantsika. Ianao ary te andehako hiaraka ahoana? Fa androany dia androany izany ianao no andeha eny Henoko, tsy manana fotoana be ankoatran'ny androany dia tena tsy afaka izany raha nioko. Hainao ihany koa mantsy mifanomanako an'ilay fivoahako pitsara. Dia efa manaraka indray izanyko sa ahoana? Eny ka ilozako raha aloha izany nefa sao dia tareto izay sy dadako mbola misy zavatra ho jerenay alohan'ny andehanako any am-pianarana. Eny ary mahasotony zanako. Izay neny izay fa mangatsiatsy Fa inona le tiana ela be an'la tao an-trano tao efa ho adiny indray izany ny laniko ny andrasana ny lateto fotsiny. Tsy efa mba niteny tamin'ny dada kosa nefa tsy miala ao an-trano zara tsy amin'ny folo amin'ray miditra. Niteny an'izany ve lahy? So ka niendrikendrika an'andray lahy ty sady tsy inona koa ny any nahatarana tao ry dada fa mbola mivily tao amin'ny ena vao nandeha. Ka manao hoana hono izy?
Za niala tao tamin'ny maraina mantsy izy mbola natory be dia tsy nitairiko mihitsy ka haiko mantsy fa mbola reraka izy iny. Efa tsy manenina hono raha ny filaza ny fa mivata amin'ny fotsiny manaintaina sisa ry dada. Dia inona ilay tia mivaolana amin'izany indray? Raha iletra-pilina foana io koa izy sao dia hanimba anazy. Ka ohatrany hoe andeha any amin'izany mpitaiza olona izany hono iziko. Inona? Inona le any ampitaiza olona any le ty? So ka efa ho adala koa le raha matoy iny e. Ka tsy izany fa mila mihoatra hono izy ry dada. Mety izay hono ny analan'le manaintaina amin'ny vatanyko. Dia nanaiky an'izany alahy? So dia ampidi-doza lety izany marina moa e. Tsy efa manonteny azy any ary dada fa olona atokisany noho izany a. Ay! Mpitaiza olona efa fitondrany bebe anazy fony mbola kely koa izany raha matoa izanyko. Indray ny tsy arako. Oay, ary moatra manenina izy amin'ny fandahiko izany ry dada e. Andraso aloha raisiko. Allo? Izy indrindra to. Mba enjana akory neny indray mitoraka iny a? Otra kely iny tena azahoana vola be. Ohatra izany rehetra rehefa manao ny tsara. Raha tsy nisy voka ny zavatra nataoko, tsy isy hanome vola be tahaka izany ako. Ka na izany kosa azako, iza moa no ino an'ireny? Ndry tiako mampimehaka fa andao aloha kijery dite mofo ery amin'ity mpivarotra piditsy fa tena efa nona izany ka. Voasaika itenenao an'izany mihitsy a, ary izay mody nampidirako an'ilay resaka hoe nahazo vola be iny e. Efa azokazoko ihany fa tsy tena nino aho hoe izay le tao an-tsainao. Tsy fantatry ny masina neny indray iny e. Aza mitabataba an'izany rehefa ety an-dalana ety fa lazain'ny olona mamosavy eo indrenindry. Dada, andraso kely vetivety hoe mba ampidinika ilo fitaratra eo aminao io. Misy ny talina indray any e. Io, jereny dada ny tovovavy kely miaraka amin'ny ramatoa antitra be iny e. Aiza? Tsara n'izay vehivavy izany ry dada. Zay no mahavoan'ny lisany amin'izao fotoana izao. Tsy hitako izay tsy voahan'ny lato atao anaty fiara tato dia alena izy. Eo ny tsiririritra fotsiny eo. Ry dada, tena zana-javatra io ry dada, mba hamarina e. Ahoana ry fomba hanatonako eny e. Raha tonga dia voakato fotsiny aho ohatry ny anahirana ihany ry dada. Ty misy 2 arivo ty dia mandehana mety mividy mofo eo lahy. Nefa aza ela. Ty indray tsy hitako a. Ka eto ty ary e. Na dia hijery akaiky ny akantony fotsiny aza moko. Aza tiany nefa fa ny maso mijery tsy mitondra mody a. Avelako aloha dada fa aloha eny mihitsy. Aza ela wa. Fa inona koa ary ny jerijereny ty tovolahy ty eto ambony ambany ohatran'izao? Sa kosa misy zavatra mipetaka amin'ny tarehako fa izany tsy mahita ve? Jereo anefa tsy mpimaso mihitsy izy e? Sady miramira n'endrika be koa. Tena tsy azoko ka. Io fa variana be mijery anako kiala. Fa fantany ary ve hoe izy nijereko amin'izao e. Izany raha tsy midobodoboka be mihitsy ny foko fa ny tsihy kely izy teo dia nahodiny ao amin'ilay ramatoa be indray ny lohany. Tena ohatran'ny tsy sahanantony indray ara izany a. Nefa tsy mety izany so ka imezany tady indray a. Aleo raha anatonga dia atonony mihitsy so dia lasa eo koa io a. Adre, andao amin'izay tsika mianaka ody fa sao dia ilay olona manao rendez-vous amiko indrainy tonga lohatsika mianaka any. Iny fa tamin'ny makaty sady mitsiky. Fa iza ary io? Ohatran'ny hoe fantany ery fa isaky mifanotsy ny masonay dia mitsiky foana izy. Iangaly! Pote,
miresaka aminao any anaky. Ahoana ozy neny? So de efa tokony andeha ody amin'izay aho atsika mianaka fa tratra toandro be loatra atika. Laso daholo ireo olona nomeko fotoana androany. Eny tokoa, variana tetitsika marina. Ka andao amin'izay ary tiany arona maivamaivany ity no entinao fa aleo lolo avoko legioma misy vary. Eto aty izay anjara entana etiko dia ndeza tsisy. Ary teny efa tiany ala eo amin'ny tsena mihitsy izy mianaka izany. Inona moa izany fa dia mankafy tamin'ny maso fotsiny lary aly. Lefa kopakopahako tanana vao mitodika eo. Andray izany fiofa-tsofan'ny volony lava be. Ary aleo ararotiko an'izao izy mitodiko izao ka izao ny fikopahana azy. Iny fa ny valianao fa hofantananako. Tena mila mandamina fotoana dia jerena ny toerana misy aninkala kely iny. Raikitra izany. Ary aleo hovidiana amin'izay aloha ny mofon'ny dada dia hiverina amin'izay fa tsy. Dia izay nambarako anao izay ny zavatra mahazo ary ny andranoro ka tsy haiko na vitanao no mikarakarana ahoana. Matahotra ianao fa atao tsika izay asitrana anao fa ny tiako trondriana fotsiny hoe mila mifampatoky tsika. Matoky anao matoa ny safidy anao. Tsy afeniko aminao fa tena tsy tiany ny vadiko mandeha amin'ny olona ohatran'izao. Dia ahoana any amin'izany? Soka ny mba ny asako izany madamo velo mariny. Aza manahy ianao fa izany mandamina momba an'izany. Sady izy anie olona tsy ao an-trano lava fa mandeha fony. Dia amin'izay fotoana tsy maheo azy mandalo aty aminao. Sa tsy mety ve? Averiko ihany hoe mila mifampatoky tsika mba tsy isian'ny olany. Tsy vitsy mantsy ny olona nandalo teto no nanjary mivadika sy nanaratsy azy ny asako. Kanefa izy no tsy nanaraka izay toromarika mba nomeko azy ireo. Endre ranoro aza matahotra ninninona ianao. Ary matoa ny safidy anao nakaty dia hitako fa soa aty aminao. Ka zao ary ala mino tsara ny fotoananao dia anomboka amin'ny fitsaboana sika. Efa henoko avokoa ny olanao fa ny fanatanterahana ny fitsaboana sisa no ataontsika. Nefa ilazao mialoha foana azo sanatry ato. Ka mety ary ve raha afaka herinandro no miverina aty sa ahoana ozy ianao? Aleo ary apetraka amin'izay Za koa mantsy tsy mbola mitranona ato an-trano fa mikarakara le zanako zaiko. Fa mety ho foana alohan'ny atongavanao aty Eny ary dia misaotra anao dia mirary soa hatrany. Ho antsika rehetra dia mirary soa anao koa ry madamo velo. Fa taiza moa ianao maly nitaraiky be vao tonga tato an-trano? Aiza moa fa mbola nandalo kely tany Andry efa ela ihany izay tsy nitsidika azy tsika. Zay tena marina lazaina mba tsy hampiakatra ny hafanako efa mihatsemboka izany Taiza Ka efa nambarako anao izay re marina ary nary Marina inona Sa efa tsy matoky atsony koa ianao? Tena diso ihany koa ny tantara tamin'ny dada hoe nandeha tany ampitaiza olona iny. Tena ala mafy mihitsy mantsy izany satria lazainy fa tsy mampety ny asany nefa izy tena asany dada za tsy fantatra akory. Fa ny hamantarana hoe miasa dada dia ireo vola be entiny isaky ny avy manao mission. Ary inona koa izao mampidonaka ny lahy eo? Sa matahotra ny bedin'ny reny lahy lafa ny tantara ny zavatra tsy tokony lazaina? Aga tsy amin'izany mihitsy ny saiko ry dada fa mbola any amin'ilay vehivavy hitantsika teny atsena? Ia,
tiako arahana akaiko ny momba zindry dada. Fa ela ve adaly olona vao hita omaly ve le tsy de efa malasa adala sy mampiraiki-po an'la ohatran'io sa te enjera mafy any? Enjera mafy ahoana mory dada fa tsy azoko. Ka tela maimaiky tiako. Maninona aloha raha fatarina ny momba azy fa so raiky ty votorakovitra e. Ny tiako fatariny lahy zao de hoe manahoana ny ray aman-dreniny. Ko inona koa moa zany ny dira amin'ny famantarana ny ray aman-dreniny amin'izany dada? Tsy zany le tsy fa misy fitendrazana manao hoe aleo tsara rafozana toy izay raha tsy vady Fa misinna ndray hoandre olona inona ny antosao tabataba-pesao e. Nisy fatin'olona hitandray hoe tatsy tsy mitanàna Andriamanitro, fa tsy vao herinandro moa izay nisy fatin'olona tsy fantatry ny teny ambany tetezana teny. Eny tokoa dia akisa tanora indray zao maty sao. Ireny man'izao no anjakan'ny risetraka no ny amin'izay indray aloha dia tsy haiko fa izay le vaovaoko fa toa hoe zany raha matompitaiza olona zany no ahin'ny olona amin'izao von'olona mifanesety amin'ny manodidina izao Fa iza koatra nino no mpitaiza olona ety? Aza hitako aza mahitaka voasaringotra amin'izao neny. Mba tena tsy fanina koa zany ka mpitaiza olona nefa dia samy mandatsaka ain'olona tahaka izao tsy rariny mihitsy. Inona fona koa ary nitsikiny ty vehivavy ty isaka ny mijery tsy azoko mihitsy. Ka ny ratsy ane raha mato ty tsy misy tandroka na rambo sady tsy kely lalana ihany koa. Mety mody hoe le fitazana olona no anaromany ny asa ratsiny. Fa zay aloha aza mahatratra na mahafantatra fa avy hatrany dia ataony fitsaram-bahoaka Fa aizao ty no misy mpitaiza olona izany efa ela ihany mantsy ny toerako teto fa tsy mbola nahalala na nahafantatra an'izany ka no ka za zao na ino hoe zany ranoro zany no mpitaiza olona malaza ety amin'ny tanàna ny ambaravaram-bato ety fa tena tsy haiko hoe aiza hoaiza izy no mipetraka. Zay ary alefa nahiko tena ho voafatotra amin'izao neny. Jereny fa kepoka sady mitady lalana ialana teto. Angaly andory angaly iala teto ohatra mana fotoana mihitsy ty mitovinatika angandry andao. Ory dada ohatra tsy azo azoko izany ny raha matoa iny. Jerenao nefa manao tarodositra izany izy mianaka eny tokoa fa misy inona ary aza mody manamary teny eo raha matoty fa tsatso ianao zao dia mbola tsy miaiky ny eloka vitanao ihany Ka rehefa tsy manao an'izany neny avenao izay andefa azaratrana ohatran'izao neny. Ianao koa ve mody hiteny hoe navita an'izany reninao mety efa kopakisasahana ny anareo satria reninao izy. Efa hoe tsy mahavita an'izany ho neny. Le lavitra rehefa ladianao ramoseo avelao izay andefa tsolondratsy izany izay. Andry tohotsy andray aty mijery azy nanakantony azy mitoloko fa tena izy marina ve aloha ny ambadika izao von'olona foana isaky ny misesy izao sa tsy izy tena tsy ahafahan'ny ramatoa dia izy le mitaiza olona moka. Ny olona koa tsy te halala an'izany fa hoe fatin'olona avy atao sorony le nihita etsy sy eroa ireny. Ka zao no izy ry izy mianaka
efa nampandray mitandro amin'ny filaminana izay fokony olona ka tsy maintsy handray ny sazy miendrika azy ny navandozy. Ka dia marina tompoko kary araka hatraina zany afatsolondratsy atsakory. Ianao anie tsy olon-dratsy fa mpamosavy fotsiny ka tsy afaka ny andefitra ntsony izay fa any amin'ny polisy ianao manazava ny ambiny zay. Mifona reto mba enora zaina dia olona mahantra azy aza dia ararotina amin'ny zavatra tsy fantatra atony akory. Tsy misy miova hevitra izany ntsony eo na andrika avoty tany aza ny ranomasinareo mianaka e. Nare dia fonja ve ny setra ny fanasoavan'ny mpiarabelona aminy? Iza loatra ary ny ao ambadika rehefa dia mijaly tsy afa-miteny sy manohatra raha ny be feo sy mimpanana foana ny enona. Aza manahy ianao rineny tsy maintsy ho fantatro ny marina momba n'ireny fon'olona nanendrika indriana anao reny, ary aleo amin'izay matory fa ny alina mitondra fisainana. Yaly raha azonao ary aho. Ianao koa ve dia ho ampy-enjehako nefa andraso aloha aleo asiana condition kely any Hoe ahoana izay raha afako? enjehako ianao dia raha voaziko ianao dia ianao indray manenjika anahy. Anga anatra ianao lasa izao andraso aloha kely angaly fa Andry kosa inikay mahery mandehabe izany raha tsy efa hitranga mihitsy ny lelako ato nanenjika anaoko. Angana fa tsy mainka enjehako ve ianao andao amin'izay ary fa efa mahazo aina aleo mijanona aloha fa atao tsy ho tratra ny aly mihitsy azany. Angana ianao fa endrasako eto tena mahatanjaka be ka ianaoko. Zaho mihevitra hoe tsy ampy-enjehako akory Ndry. Zany Indray izany alen'ny ratsan-tana mikitika ny tarehako marina. Asa mipomantako soa fa mampitombo ny sazoko nay izao. tsy fitako rineny ianareo tsisy anao tena tsy fitako. Iangaly mbola mafy noho izao ny zavatra miandry anao fa mila mitraka ianao. Tsy azoko Sivoka mafy ve misy oatra izao sarahana amin'ireniko ve izay fotsiny zanako mila mitandrina tsara ianao fa misy mifofony ainao. Raha izany ny tanteraka ilay olona dia tsy fankahita intsontsika mianaka. Tsy rineny tsy maintsy hiverina amin'ny fiainantsika isika mianaka. Izay eritsainao anananao izay milaika eo anananao fa tsy vakiviana. Saingy izao anefa mila manaraka tsara zavatra teneniko eto ianao satria na dia efa lehibe azy ianao mbola betsaka ny miafina tsisy fantatra. Ka ambarao aza izay tokony ataoko fa ny fotoana mangiako anao ny kely dia kely Ny angatahako anao voalohany dia aoka tsy ho ratsy aman'olona izany mihitsy ianao. Ny faharoa any aminao fanalahity ny fahafahako ato ary izay ihany koa no lalana mataranao ny marina rehetra. Tena tsy misy azoko fa tonga dia ilay zavatra tokony ataoko aloha lazaina rineny Ianao tsara ary hitanao an-tranotsika ao. Fa
aiza foany zanak'Ornary mbola tsy miditry ny trano nefa ny andro ty efa mifiry alina. Ianao tao tsy miasa saina akory? Ny saiko aza ny tena miasa be a. Fa zany hoe sainy amin'le ry fotsiny. Zany ve mba teninao nefa zanako zao ny alipody e? Amin'izay dia mbola tsy fantatra izay mahazo azy ihany hoe nanahoana. Tsy mampidi-boly zany velo a. Ary raha ny amin'ny alina indray olona efa lehibe ny malala ny tokony ataony. Dia atakalinao vola zany ny zanakao? Non ka. Tsy hoe atakaliko vola izy fa raha tsisy volontsika inona na milomana azy eo. Sady aza be sermonina eo fa mbola misy kajo mandeha be any ato amin'ny lohako ato e. Andriamanitro, arovy izay zanako izay ihany ary ampio izy. Alaviro azy ny asa maizina. Ianao rery Tompo no anakinako ny fiainanay. Amen. Inona zao ny gongonanao ao? Maninona tsy miteny mafy? Tsy hay hoe manozina sa maninona. Eo ianao fa andeha voaka ny ivelany vetivety aloha ka. Fa ianao ve lasa daly e? Lasa? Andro amin'ny 10 alina anie zao e. Zay aloha fa mandeha ny fotoana e. Efa azo daholo reto ny zavatra ny lasain'iny aho hoe atao mba hiarovako tena. Fa le zavatra ho tadiavina atao trano zao no asana ho hita na ahoana. Fa atoko mbola mikorotana be tao aoriana n'le savorovorony samborana niny iny. Sioka. Aleo aloha reto natao dia miandry fotoana malalaka indray vao mikaroka an'izany ka. Za raha teo mbola maika anaty trano sakafo niny any am-ponja. Dia tsy maintsy gadra ve ny setry ny fanasoavan'ny endran'olo amin'ny mpiarabelona aminy. Malahelo anao ary neny ka. Ohatrany mivoany ny varavaran'le mpamosavy vaniny e. Iza ary no sa kosa le kala totombitany iny no? Ka inona moa zany fa tonga dia mety ho azy ny tantany e. Aleo tonga dia atsony anakana dia alefa koty tsipa kely ty. Raso. Allô? Ajanony kely ny fiarantsika ry ala azafady. Ndre, ho fanasinina ry nena. Inona koa zao mataitaitra be an'iny eo e? Anka, ajanony eto mihitsy aloha fa aza rosontsono sao ka dahalo ireo olona mody adaly amorony arabe ireo. Koa ragazzi, fa aiza nefa zao sy olona eo e. Za ohatrany tsy mahataza mono izany. Lasa amin'ny kirihitra kely manakaiky ny tranondran'olo ry aly a. Vonoy mihitsy aloha ny fiara dia aleo tsy mihetsiketsiketsika ka. Indray ary ao fa vonoko ilay tomobilina. Izay fa maty. Dia inona nefa izany ozy izy nenina ataontsika eto raha sanatrika dahalo tokoa renka. Aza matahotra aloha fa izy anie tsy nahatsikaritra hoe misy atsika eto e. Ialy a, ialy. Ianao ve izany feon'olona miantso vonjeo amin'ny tranondranoro io izany e? Mahina aloha ry nena. Eno tsara fa misy feona lehilahy mitreritrerina be koa ne izany e. Io zalahy tonga dia efa tory dia eto sy amin'ny trano fiteratantsika eto anaty amin'ity fa raha ty trano dia isy ahao. Tena feo anary izany. Dada veriny dia havita an'izany a. Aza dia alefa lavitra be aloha ny sainareo ka. Enoy tsara e. Atongolany tsara ny sofinao. Afozy atreo indray mpamosavy fa tsy mivoaka nitsony iny raha tsy maty. Sady iny koa mitady alemba ny asanay. Andriamanitra, dia vita ny dada tokoa ve? Tena tsy nampoiziko a. Veloa maingana amin'ny fiara dia hodony fa mila tonga alohan'ny dadanareo any an-trano tsika. Fa zao aza miseho mahalala zavatra mihitsy ianao.
tena mbola tsy miverina ny saiko renena. Ena re, andaontsika tonga dia andeha. Inarmazo ny sanako any e. Dia sanatrifaka amin'ny finoana ilay tsy fanino ny sanako. Tsy tsy manaiky an'izany ahy e. Aiza mbola folaran-keliko iny. Zako izany fa tena reraka sinao. Tiako zetiko a. Sivoka. Ravalomanana, misy mpanay ianao. Loza marina fa saika tratran'ilay mpiandro fonja teto marina. Dia iza koa ny mba hamangy aty e. Zava reny zanako e. Manahoana ianao raha matoranoro? Salama ihany ve? Tena mahonsa ty izy. Dia tena izy tokoa hoe tao ambadika ireny von'olona matsiraviny ireny. Mitrakafa hanampy ianao ara sitrakao. Aza dia misahira raha amiko maro madamo fensa. Nivadinao anenina taty e. Haiko fa tsy olon-dratsy ianao e. Ary izay no nanosika hanampy ianao. Ka ekeo re raha sitrakao e. Dia misaotra anao sahady. Misaotra anao sahady amin'ny fahafoisan-tenanao. Efa ianao? Efa elaela ihany any tonga tato ka. Ka nanao akory ny dianao tany? Nafinaritra? Lamina tsara ny tany ka. Fa ohatra ny misy zavatra mampisalasala anazy fotsiny. Milamina fa mbola misy mampisalasala ihany. Ohatra ny tsy azoko a. Sivoka. Ka tsy izany fa misy olona nanavatra entana tamiko hoe alaina ampitso. Dia izay ilay tsy mampilamina ny saiko. Inona amin'izany izany ilay mampanahanao ka? Ny aiko aminy dia hoe tsy alaina indray ilay entanako. Ilay izy mantsy mbola entana tsy lasa volako nalaiko fotsiny aloha. Mihevitra moa izao ilay rangahy fa tsy nisy nahita ny zavatra nataony teo. Fa ilay entana hoe izy mpakara-pitsony tsy azoko. Sa ve ka... Ora matoa fa iny ty mampitokaiko be anao ty a. Ka tsy misy inona ka. Ohatry ny fanina kely fotsiny aty eo dia niezaka nangina kely aloha. Fa hono aly ty rialy. Ahoana dada? Nanao akory ny diany lasiny renina. Azo lasaina hoe tsara ihany aloha e. Nisy zava-baovao hitanay koa taniko. Zany vely ty? Ie. Ohatry ny mahaliana le tsy izany filazany lanazy izany ko. Andrasy vetivety aloha haka ny lefindaiko fa nalaiko tsara ihany mantsy ny ampahan'ny levavoko. Ialy a! Adala nga ianao? Salama tsara ve ny anjelikely. Mahafinaritra be le miaina ato anaty paradisy e. Mialahy ianao e, rifa tsy ilaiko mikitikidika eo e. Ela tsy fanina. Asa dia mba sika be ohatran'izany moa kia. Tsy atao inona indreny izy raha mifanaraka tsika. Mialahy hoay ianao fa tsy tenenina ve. Etsoko fonjeo eo ianao a. Moramora ho afa na ianjo vonjy azy indry tsy misy mahita an'ity toerany ty ange. Ay. Ka mikasikasi afarany eo ary ianao raha te hahita loza e. Tsy fantatrao marina. Izy ranoro ve? Ose efa tsy manan-kery tsony izany akia. Raha tena masina sy natao irova-tena marina ny zavatra tompony tsy migatra izy. Ao tsara. Sivoka. Akoho kely latsakakady aty. Ary vorona azona dala ihany koa ka raha tsy maty ny fofovoro.
nefa na izany aza tsy mahazo manaiky lembenana izany e. Ndry inona ky mbola eritreretina? Raha mifanaraka aneo atsika dia alefako tsy misy arakaraka ndry e. Maninona mora mody ekeny ty soka izay no atsara nyzao tantara izao e. Fa inona nefa le zavatra ilainao hifanarahany e? Resy lahatra angany avako, ha? Za mbola tsy nanaiky ka, fa miankina amin'ilay zavatra tianao ataoko. Zao ary, atonga lany tsara ny sofina. Tena marary aza ny lohako izany. Tena tsy afaka mitsangana koa fa mifatotra ny tongotra matanako. Dia lasa aiza koa ilay zanadran'ory teo. Aza mitabataba eo fa efa tia moa e. Aiza marary an'lahy? Fa nga ianao mbola Za indrindry ty e. Mbola tsy lafo fa miandro mpividy. Ka ahoana? Ianao indray izao nao midiko raha tsy manaiky hifandraraha amiko. Aza dia manao an'izany moa kia. Tena marary anie ahy. Tadidinao moa ilay teninao hoe efa tsy manan-kery-tsony izany ran'oro izany. Ie, tadidiko tsara mihitsiny fa ahoana? Tsara izany. Saingy tiako fantatrao fa noho ny herin'ny eny dia afaka teo ampelantanany biby dia na dia any amponja azy izy dia miady ho anay. Sika mifona re, tena mifona retsy a. Ndry aza mody mampalahelo eo fa mitady hitsetra. Aza dia ampahoriana moa kiza. Aleo ahody fa mitady anangy izao izy mianaka e. Ay, zao ary raha tianao tsy fatotra tsony dia afaondreniko dia izy no asaiko mamany fatorana ao aty. Eritrereto any e, izay fa lasa. Tena makasitraka madamo velo fa raha tsenao dia asa sy zavatra nahazo azy. Inona ny soranao fa anga ratsy no ny fanaovana no tsy fanao soa e. Ka na dia izany azako ny vatinao any nanidy tany so adinonao. Aza miasa saina be amin'izany ianao. Fa ny fionana amin'ilay zanako izao no tokony ho sainao. Izy daholo resany mba nanahoana tokoa ary izay izy nandritra izay tsy nateo azy izay. Sivoka. Izay ihany koa ary izy. Eto angamsika no isaraka raha matoran'oro fa dia mirary soa. Dia mbola mamerina misaoraka anao ihany amadama. Lehibe ny vitanao tamo. Allô? Efa akaiko tonga fa miomana ianao e. Efa eto amin'ilay lalina makany mihitsy aka. Ndao ary eo. Ahoana ary natao amin'ilay ranary tsy vanona io? Manao ahoana koa ary ny izay any amponiny izany? Efa tena ela mantsy ny tsy tafandalo tany tsoniko. Malahelo ahy izy izay. Sivoka. Ary mijerijery be azany koa itsy lehilahy itsy dia sanatria koa ve ho mpanara-maso avy e? Aleo mailo tsara ihany ry angalo fa tsy hay indriny zavatra mety iseho eto Ndry izany akantonao ry zanadran'oro. Mba fantatrao sy tsapanao ary ve fa misy fo maniry mafy anao ato anivon'izao efitrano fisakafoana izao. Fo adaladala sy fo maniry anao ho anjara-pitiavana.
Ty za ty koa dia manonofy atoandro eto fa tsy anakikizana azy iny aloha no natao. Ohatry ary ohatry ny kotokoto be zany anie izy mandinika ny fihetsika sa ve misy olona iafenany? Dia izany io iny ary izy fa nitsangana ny lara dia azafady tompoko, aizaka ny toalety ambadika tsy fiaritsy. Eny ary tompoko, misaotra indrindra. iny fa lasa mivoaka arahana ary ve? Nefa sao dia mba efa misy pitsy ianareo ka dia ahoana? Tsy manarana zany fa leo arahana any a. Iangaly tena tia aty koa ve Ndry? Tsy matoky asa aty ve malalako? Kosa tsy hoe tsy matoky aky fa mba makatoky tsara fotsiny a. Efa voafitaka tany indray dia misalasala. Ny faza matahotra ianao fa tsy hamitaka anao zany a. Azo ihany ianao tia marina ry zanatra noro mafatifaty kely. Aza lefa lavitra be ho ansainy lahy. Sa tsy mety aminao ve ny fisiko eto dia andeha aloha? Iza kosa tsy zany eky fa misy zavatra mampiasa saina be anazy fotsiny a. Mampalahelo loatra ilay mihaingo izay. Fa ahoana lesy? Inona ilay olana? Iangaly afaka nampy avy anefa ianao raha olazaiko anao ilay izy. Afaka manampy anao fa lazao efa andro maromaro izay dada nitsonody ry Angaly. Izy nefa sady tsy tratrantsony tsy fantatra hoe lasaiza. Izay anie ilay tena olana. Enjana indray lesy zany. Fa inona aloha ny asan'ny dadanareo raha tsy mahadiso Tena tsy haiko izy koa isaky ny anontaniako momba izany dia tezitra fonako. Aza matahotra fa tsy hamelanao rery izany kony Hoay marina. Tena nanofy nanofy niaraka tamin'ny Angaly. Angaly? Dia inona ary ny tiany nofy iny ambany? Masina miantso anareo indray ty zanakareo, mila vonjy aminareo razana. Masina sika ahoana tsara dia mbola le narinary iny ihany ao ambadika sao tsy fahitana ny Angaly sao. Inona ny tena zavatra tianiny atongavany? Nahagaga fotsiny dia ray volana izay ny voako ny fonja fa toa tsy nisy fatin'olona hitahita jonika. Sa ve ka dia iny ihany koa no miafina ao ambadika ireny fatin'olona be dia be ireny. Andraso masina ambarao any marina rehetra eto amin'ity tanàna ity. Iza ny tena manimbazimba ny asinao? Asehoy Ody rery ny Ranoro. Misy olona ve aty? Iza koa zany olona manakirotana varavarany zany? Za ve kala Angaly kely zany? Andraso jereko aloha fa sao dia ny zanako izay. Fa lasa izany ty andro efa takariva koa ary izy. Sa lasa ny tsavy ka aleo andrasako eto fa mety tsy nandeha lavitra izy matoa nanotrano aza tsy misy gado enakory. Ny Ranoro, lazaiko fa tsy tato ianao. Nandondona ihany fa tsy nisy feonanoana ny antsoko mihitsy.
fa misy inona ny tonga amin'ity andro efa ty vo maiziny ty ianao fa misy inona tsy andreriny ny ranory fa tena mila fanampianao fonjeo aza tonga aloha de ranomasino alatsaka fa ny zavatra ilainao fanampianamiko ambara de tambaravarana koa moatsika mianaka ty no resaka ko mandrosoa aloha ianao mandrosoa ato an-trano makapilasa dia izay efa nambarako anao rehetra izay ny condition ka asakasaka ao io fa arakaraka izay valiteninao io ny mahavana manamafy ny fatoranao. azo novahana ary ve ny fatotra amin'ny tanako tsy afaka nosony an'iny fanarahana iny amantsy raha tsy zaiko. Aza dia maika tsy faingana oatra ny oranary tsy mbola zao ny anaovana an'izany fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Tena mahafaly anao mihitsy no mahita na miaritra atsika sakaiky tronomoka ato anatin'ny tialabe ty mba manana foantra re. Adala marine mbola mafinozy zao na mpitondranao ny reniko enatrolona noho ny endrikendrika nikadra vokatry ny asa ratsy ny sasany fona re ianao ve ny antrano nofy ane zany sady tsy amin'izany tsika izao fa ahoana ihany ny fanapaka-hevitrao sioka tena pijoko voajoko latirana tena trondro tafiditra ambovoka nitsofoana mora foana fa nivoahana ny sarotra tsy miandry sitraponao eto akory fa mbola misy zavatra alehako anie so ka lasy eo indray ny olona andeha hividy maso be anao io. kare ataovy re zay fanarahany inona ny tianao vola satrano ka ny aminao ny hevitra farany tsoroko aloha fa tsy mila vola tsy mila trano ihany koa satria manana ny votra masina naoriny eny io. omeoraroa ary aloha andiniako azy tsara dia eo zany ianao no raisinako lasa ialy mba eto aty azafady zao finday manenao zao tiarinena oay ny rainao ty miantso ty allô maninona moriny eny raha mba atao main libra ataovy main libra mba irahantsika mihaio zay resaka ao aloha allô mahainao navy ianareo mahainao anao zay fa ahoany aiza ianao io mizaly tena marary afonjeo aza ilozana mitara indrenao fa niresaka vatanina aminy nary aiza ho ahy ianao dia mijaly ahoana koa zao raha mbola tia hitanareo miaraka dia lo tsara neny neny nary taiza foana ianao za ihany tiry neny ary mitony tsara aloha neny tia misy rano dia misotro kely aloha na dia kely fotsiny azy misotra nanga sofana izay anao teto raha tsy zany asa sy nahazo tena mampalahelo mariny tia neny ka sioka inona raha zavatra fian'ny dada aminay dia inona koa ny tena asan'ny dada ny zavatra somary nagaga tamin'ilay izy ny antso teo fotsiny dia hoe mila vola 20 tapitrisa hono izy fa raha tsy izany dia tsy ho hitanay intsony raha ny fahazoko an'izany izany dia nisy naka atao takalinay ny dadako dia inona nefa ny antony ialy ahoana ry neny avetako aketo ianao aloha fa misy resaka ataoko aminao ento ary ny resaky neny fa miaino sainga mialohan'izany aloha
Aisytsika ry ny anao hitan'ity vola be tadiaviny tady ka izay indrindra no iresahako aminao io. Eny arako entony resaka ao fa miano ary ny eny Tena azafady lesy fa mbola nisy fahina teo dia somary tarakely Ty izany so dia mihevitra fa tsy hitako sy tsy arako ny zavatra nataony teo. Fa minampanontany tena fotsiny dia hoe inona izany nataony tianao anatin'ny oala be io fa tao variana be ho amin'ny malalako misy olana nga ela ka tsy misy olana kifa ohatry ny narary kely fotsiny lohako azana fiainana mola etsy sa tsy azo zaraina amiko andeha mantsy za manao an'izany moa kia mipetraha aloha indriva misy resaka manitikitika be asaiko izay momba indray inona indray mbola mampiasa sainanao momba motsy efa fantatra daholo ny tsy ambarateloko ka misy tsy fantatro ary tena mistery amiko mihitsy tena hoe mistery ve ao ary amin'ny tany io izay mbola tianao fantatra fa lazaiko tsy izany ao fa hono ary angaly inona izany ny ataondry ao anatin'ny oala be io dia iza koa le lehilahy miresaka aminao ao io ay dia efa mitsikilo izay aliako fotsiny izany ianao ty aza mieritreritra nahita ntsony veloma ianao iangaly aza manao an'izany moa mbola misy vaovao lehibe tsy fantatra ao anie ho lazaiko anao iangaly lasa ihany izy marina iangaly dia izay le vaovao ka tsy haiko ianao na mbola ho tamana iara-onina amin'ilay olondia ao anatin'ny oala io ry angaly na hody any amin'ny reninao amin'izay fa tena marina ve aloha izany so ndraika dia tetika mandriana eo mantsy izany fa ngamo ianao olon-dratsy ka tsika ka inona ary izany ny afiananao ao anatin'ny oala be io izay indray ianao andeha eo fa toy izao ihany izany resaka izany andana ary moko zaza atao an'izany fa tsy tiako ka ao fa tsy ataoko tsony fa hono hody amin'izay izany indry izao sa mbola misy dia le hafa indray fantatry aly ary ve hoe ny dada ny fatotra ao anatin'ny oala be io nefa aleo tsy ambara azy aloha fa hoainy eny foana izany iangaly tonga atao mbavady anie tsika androso ianao sa andalo tanàna misy havana fotsiny aleo angamba ny manaraka lesy fa soa dia anahirana ny dada sy mamanao ka indray ariko dada hono raha mba fantatrao mantsy hoe heritaona izay dada ny tsy hita dia tsy nahateny an'izany akory ianao fa mba lasa aiza marina ary ianao ry dada adinao ny fisiko fa rena tamin'ny fitiavantenanao loatra ianao ry angaly tsiriny eny tsy nanadinao anao fa mbola misy zavatra manahirana be ahatra amin'izao inona manahirana anao lasa ho amiko sao mba misy azoko anampiananao ihany mbola nikaroka n'ilay olomeloka ary neny ary efa eo ampelantanako izy amin'izao tsika miresaka izao zany fianako efa fantatro koka fa le toerana nisanareo fotsiny no maizina kely tamiko tsy azoko inona ny fantatrao efa fantatro le olona fototry reny vololona ny sesesy teto tanàna reny isa ry neny azonao ambara amiko ve dre iranary nambadika reny mpanao aferana tova endrana izy iny fa no saly mitaiza sy mikarakara olona dia
nafotony taty amiko satria hoe finoko sy ataoko sorona daholo ny olona rehetra. Ay ve ka zany no tena zava-nisy eny anako. Dia ahoana ozy mivady aman-janany amin'izao tsy fahitana azy izao ka? Tonga teto mihitsy velony laza tamiko fa hoe tsy hita efa ho heritaona izay ho ny vadiny. Tsy hay hoe maty sa velona, ny valiko fotsiny izy hoe mandrasa fa ody izy dia izay. Dia ahoana zany no tokony atao hanolorana azy eny amin'ny manam-pahefana ary neny a? Andao anantona sika mianaka. Ndao ary e. Oaka izay ry neny a. Aza dia miasa saina be loatra fa soka iomby indray neny aretinao hoe. Tsy eo aminao ny toerana dia hainao no miteny hoe moramora. Neny a, ka tsy ho enina anie ianao na dia gogo hitomany eo azy. Ny mety dia miandra-pahanginana izay tena hisy marina. Fa hono ary neny a. Inona ny resaka nambaran'izy mianaka taminao? Ka mbola tsy niteninina tamiko izy fa ahoana? Araka ny tantarainy angalo tamiko anery neny dia hoe mbola velona ny dady e. Fa ny toerana misy azy ny tsy nambarany tamiko. Zany ve? Eno a. Andiana aloha rano kely aho sotroko e. Tiary ny rano neny e. Ao, miarena kely aloha dia sotro ity. Fa mbola misy inona ankoatran'izay anaka? Neny a, mila mafy tsara tsika fa misy antony izao tsy fahitana ny dady izao. Dia sanatria ka mitombona ny ahako e. Aza alefa lavitra be ho any sainy neny. Mila mivonona fotsiny tsika fa rapitso dia ahita ny dada. Fa ody angahona izy rapitso. Oviana izy ny antso anao. Mbola tsy afaka hamaly any neny amin'izany aloha fa aleo ny ampitso no ampiseho ampahafantatra anao marina rehetra e. Mila mivonona fotsiny tsika. Izany neny a. Eny ary. Araka ireny efa nambarako tamin'ilay reny, mila mailo sika miditra amin'ilay toerana sao dia izy tsy atsikaritra eo. Aza manandry fa efa nambarako ny neny daholo ny tetika sy ny lamina rehetra aty e. Azafady, fa taty ve le... Endry neny a, taty tokoa iny. Fa na izany aza matahotra aloha neny fa sao dia hanahirana eo a. Tsy misy zavatra atahoran'izany aty ne. Mila tony tsara fotsiny. Inona zareo ny zavatra fenonareo amiko a? Maty sa velona ny vadiko? Atray, mbola velona ny vadinao madamo velo a. Mandrasa kely fa efa ionareo izao. Tonga sika e. Aleo aka sisiny tsara ny fiara. Araka ny efa nambarako dia izaho miditra ao hatrany mialoha fa nareo miha izay resaka fanaovako amin'ilay olona ao. Mazava ve izay? Voaraika izay a. Ka andao amin'izay ary tsika fa mandeha fotoana e. Tonga araka ilay resaka fanaovantsika. Androany mila atao sinila fifanekena sy fifanarahana. Ka vao ary ny tanako dia eto atiry ny taratasinao sy ny aviko e. Ovako ianao, saingy tandremo mifiatsika mahery a. Dia tsy eto nanaovana sini fa efa misy latabatra nomaniko amin'izany tsy atokotany atsy. Ianao indray vao mivaha io ny tanako dia efa nay ianao ilay kiala kely tia. Mbola tsy teo afaka tonga? Tandremo fiatsika fa hafa fa tsy misangy aminao a. Ao, nitsangana dia andao dia hifoaka ato. Aleo tonga dia asiana amin'izao ty amin'izy milalao finday izao. Andao ry ny ensineny ran'olo fa efa nandefa hafatra izy a.
satraka an'ity fa elany ela ianao zazakely voaviny io ve ny amitsy fetsihana dada fa hoa zao fa to tsy izy rery fa sika tsy naposiko tena tsy naposiko ianao no navita sao ao ataovy amin'izay izay tianao atao amiko e neny a mandrosoa ianao anolo fa nga ianao afaka tany a atray navotan'olona tsara fanahy de nivoaka na tsy tapitrarany sasy fito taona tranomaizina rangatia aza de kodikody be ohatrany io ranary o zay tsy haninona anao fa aleo ny lalàna nanafay anao tetika Nomaniko tantara no soratany hajy no lalaoviny domona Rajoelina Silvia fiderana naya ary taina nantenainy nandray feo rivo razaka sala sy ksavy norandry anaty amaina nanaty tosa safidy tainjanahary